mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity mifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizara ny tenin'Andriamanitra ho antsika ary mirary ny soa indrindra amin'izao ity herinandro ity fiandohan'ny herinandro izao mba hitondra hery ho anao ka ny herinandro izay diavintsika ny herinandro mba mpitahiana mba mpandraisena ho an'ny tsirairay avy. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anay dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tompo-tia anay tsara ny izy-danitra fifaliana ho anay hatrany ny mandray anao ankehitriny. Misaotra tompo fa miay anay ny fomba manokana ianao ary manomery anay koa dia tezao manjakariva ko amin'ny fanoloran-tena sy ny fahamasinana avy aminao hatrany izay anaran'i Jesosy. Amen. Dia lesona antsika androany dia manao hoe Mandrakizay ny Famindrampony. Saiko ianao maka ny salamo fa 130 izay ahitana pirofo mibahan-toerana mivaingana mahakasika ny famindrapon'i Jehova. Ny salamo fa 130 dia miantso ny vahoaka an'Andriamanitra hideran'i Jehova noho ny famindrampony izay naseho teo amin'ny famoronana sy teo amin'ny tanànan'i Israely. Ny famindrampo fitiavana izay tsy mivaovy izany dia mampita ny hatsara-pon'Andriamanitra sy ny tsy fivadihana amin'ny zava-boariny sy ny fanekeny tamin'ny Israely. Asehony salamo fa ny herin'Andriamanitra lehibe sy ny fahalehibiazany dia miorina amin'ny fitiavana izay tsy miovaova. Ny tompo dia Andriamanitra ny Andriamanitra sy tompon'ny tompo izay teny Hebreo midika hoe Andriamanitra lehibe indrindra. Tsy hoe misy Andriamanitra hafa akory fa izy ihany ilay Andriamanitra tena marina. Ny fahagagana lehibe nataon'i Jehova izay tsy azo nizaniza alain-tahaka dia ny fanehoana tsy azo lavina ny fanjakany. Namorona ny lanitra sy ny tany eny hatrany ny zava-misy rehetra Andriamanitra izay ivavahan'ireo mpanompo sampy ireo. Salamo anefa dia manala ny fahefan'ireo Andriamanitra mpanompo sampy ary amin'ny ankapobeny ny loharan'ny fitokisan'ny olombelona rehetra. Vokatry ny famoronana ihany izy ireny, zavatra ny foronina fotsiny izy ireo fa tsy ilay mpamorona akory izay tena mampiavaka azy. Ny sarin'ny tanan'ny tompo mahery sy ny sanjy ny ahindritra dia manantsotantotra ny mahazava-dehibe ny herin'Andriamanitra sy ny faritra mivelatra amin'ny famindrampony. Ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny famoronana sy ny tantara dia tokony hanentana ny olona hitoky azy sy toetra ho mahatoky amin'ny fanekena. Fantaro fa miverina 9:20 amin'ny salamo fa 130 ilay fitenenana hoe fa mandrakizay ny famindrampony ka manome tokony mpivavaka fa tsy miova ny tompo ary amerina ny fahasoavany taloha amin'ny taranaka vaovao tsirairay. Mahatsiaro ny olona Andriamanitra ary mahatoky amin'ny faneken'ny fahasoavany. Ny finoana ny famindrampony tompo izay maharitra no fototry ny finoana ara-baiboly izay ahitana fanompoam-pivavahana, ampy, faliana sy fahatokiana ary koa ny fibebahana tanteraka. Io salamo io dia mifarana amin'ny fikarakarana-Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ny famindrampon'Andriamanitra dia tsy amin'ny Israely ihany fa amin'ny voary rehetra ihany koa. Ny salamo noho izany dia miresaka momban'ny mahay raisam-pirenena ny fahasoavan'Andriamanitra tonga amintsika malagasy ihany koa izany ary mampirisika antsika mba hanatevi-daharana ny fideran'Andriamanitra amin'ny zava-boary rehetra isan'andro isan'andro. Ny fideran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ny fideran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Iray sotoky sy mpamonjy anao izy fa mandrakizay tokoa ny famindrampony. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho ny izany teninao izany. Fa mandrakizay tokoa ny famindramponao ary tianay ny handrakotra an'izany famindrampo izany ankehitriny
fa meteza ianao tompo, ho eo aminay, meteza ianao mba ho loharano-kery amin'ny fiainanay, aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.